gas titan taragas. Namandratsy. Tantara nosoratan'i Andry Rakotonyaina. Ireto avy ireo amin'ny ainan'ny tantara. Andry Rakotonyaina, Rantro, niaraka tamin'ny Dina, Mendrika ary Pirainitra mbola masoandro. Nandray feo Toky. Nandrindra sy nikirakira ny lafiny ara-teknika Paps. Na Tontoisy. Pirainitra mbola masoandro. Nanahoana ankizy tao? Mafekia. Tena tsy zakako tsony e. Aizany tana leako raha sanatria maninona io neny. Ka aza mora kivotra ny lorikiala. Mbola mitsabo angetsiaka izao e. Ohatry ny kely aky fonoko a. Tena tsy mampite hijery ange izy ao e. Fa ahoana ke? Tena toritory ny tena Andriamantolo. Akinona amin'Andriamanitra sisa fa za tena tsy haiko tsony sy asiako ny tenako. Aza miteny an'izany ho aloha e. Matony dokotera mbola miezaka mamelo azy dia mbola misy fanantenana hitandry zareo ao. Koraza ho Andry fa inona ary ty e. Eny e. Misaotra ndraiky nampahery Aha. Aza mbola isaorandry aloha fa tsisy ninina nataoko akory ange teo e. Ka efa zava-dehibe amiko izao fijoroandry manoloana izao e. Na dia arak-hevitra fotsiny aza. Eno fa mbola anaty ady mafy ilosika izao dia aleo izay atafavahanao ny atao. Ok ary. Fa izao akia. Ty misy vola kely aloha anampiko anareo mianaka kely. Tianao arak'izay tratra ny heriko kanefa tsy afa manoatra. So dia mba tafahotraka izy ao ataondry izao ka. Izy efa manohana an'aindry dia mbola mamy an'ity koa. Ka oako izao fa tena menatra andry Inona ary ty ataondry ity? Tsy fotoana santimo izao fa raiso aloha ny fanampiana kely iny kia. Iny aza tsy ampy. Ka ny ity ny efa milamina. Le olona nandona ny mantsy ny antoka ny landrehetra tamin'ny fitsaboana azy. Oay, tsara vitana kosa kiny ianareo raha izany. Raha olona hafa izay efa nandositra tsy tandritsony. Mety ho izay tokoa raha olon-tsotra. Fa mampitondra fivavahana azy dia tsy mendrika ny toerana izany. Olona mpitondra fivavahana izany nandona azy. Ie, raha ny fanazavana izy ange dia hoe neny ny ampita tampoka fa izy tsy dia nandeha mafy e. Enjana koa izany ka. Fa ina ny ady tsainy dia tsy nijery fiara fa avy dia ny ampita. Zany amin'izany aloha dia tena inoko fa manan-karena iny e. Nefa nge ka tsy misy afa-tsinareo mianakarery sisa miara-mipetraka ao e. Ka zany indrindrako. Isaky ny teny mivoaka ny vavany dia tsy maintsy mitanisa fahoriana foana. Tokony mandamintsaina ihany izy fa ratsy be raha ohatra izany ka. Oay, efa miandry aho ny aky fetra fa aleo andeha amin'izay Ok ary, dia mbola mamerina amin'ny fisaorana andry? Tsy misy isaorana kia. Mirary soa ny nenareo Ny enao koa dia efa todo ribe ohatra ireny indri. Ka ianao tsy azoko mihitsy inona ka. Efa fotoana fa hoe andesika mbola mahita lalakale ihany. Tsy hainao marina hoe taiza dia moramora aminao no miteny an'izany Angatsy hoe nandeha mivavaka maraina be indray ianao. Efa tamin'ny firy ny fotoanantsika. Izao ianao vao tonga. So dia mba tsy vonona kosa raha aloha ianao ty raharaha ty. Teny amin'ny hopitaly Fa nanina teny ianao? Voalozam-piarako dia tamin'ny maraina no mamany le namako dia niantso ahy izy. Izany ve? Dia efa nanao ahoana? Mbola tsy matsaro tena Fa nga ianao tsy tafiditra taminy hoe hono? Ka tsy avelan'ny dokotera hidiana nareta amin'ilay misy azy dia maninona izao ianao raha mba niantso anahy miteny hoe misy an'izany? Ianao ty koa tena mila vaniny ka. Aiza indray ary no anana fotoana mbola hoe tsonanao amin'ny zavatra ohatra n'izany grave be izany. Eny avela hoany aloha izany fa ahoana? Efa tonga dia lasa izany sika izao sa mbola misy fiomanana ataonao? Tonga dia izao ka. Fa hono aloha mety ve ny andehanako an'izao? Raha marina mantsy dia tokony hoe ny lehilahy no miseho fa tsy ny vehivavy. Marina izany.
fa ianao inge tsy isy io fa asio e tsy azoko. asio mba ho hitan'ny olona fotsiny hoe io nyvady alefa mandry ny fitrakely fa iny ay afandray zany ndao ary andefa sosa samiandry ny mpanao gazetinao. anao ona reny enty afaka adondrono dia tsy maintsy hitraporokotidiny izy miankana amin'io mety havelomany na tsy ozy ny dokotera eny eo dia sanatria ojoojoko sarerika sisany eny ety tsy zakako izany ka anatraka anao atra izany misy oay vontsika ity miantso ity. allo mialatsiny akera zao vao miantso za koa azo tonga ato trano tsy maninona aky izany misaotra indrina tsy arina dia efa mizao avao io hodidina hoana izy rehefa aveo dia tsy haika izy mety ho toyany fa tsy hay ahoana kia angatsy ny teny dokotera hoe ho sitrana izy ka miankina amin'io ny fahaveloman'inona tsy zany feky tena tsy afaka makentsona ki za zao nefako aleo raha be tsy vao maraina mandeha makany tsy maninona aky izany misaotra indry foana fa tena tsapako hoe tsy irery dia indrirery ve zany no le pastera nandona azy koa ka tena tsy niala tety mihitsy le izy ary mandray andraikitra feno mihitsy ay kosa iento ambavaka aky mba ho tafavoaka amin'ny fandritiny iny eny raha sanatrika tetotoana ndraiky izy dia tany alehako atavy ambony foana ky ny moraly indria ao fa hivavaka ho anareo misaotra kia zay ary lofa kelikely te fanty mirary sokia hoe manososy manao hoana ianao tale salama tsara ina vavaanse tsy izany fa araka ny fanampitaiko tamin'ny roty sekreteranao iny dia misy resaka kely tiako atao aminao ka eto ary anresaka se fitipitiny ihany nefa raha azo atao fa mbola misy rendez-vous vonjeko koa mantsy avy eo eny ary aza mataotra anao tale fa tonga dia ny voamaso mihitsy no fitsiriko ka eny ary tsy izany hoa fa saika aka avansa dia tsy nomeno to amin'ny comptable fa hoe mila miresaka aminao ony aloha olety vofako maly nge nareo nandraika ramy dia avansa ahoana sady kosa fa tsy azoko ka le izy tale tsy fidiny anie tsy lasy zany ka sady misy fipetra manokana nge mifanomezana karama fa tsy hoe alaina araka izay tianareo tsirairay avy atao akory fantatra tokoa izany tale saingy misy olana tena tsy maintsy lako vola maika mba miangavy re tompoko fa anga dia tena grave be izy zany ianao ve moa anafenana fa zao manomana raraza sy le olo tiako tsy hita moa fa tsy maintsy makabahana be dia mba nanao fiompiana kely tany amin'ny dada sy neny any ay tokoa mose zao vao hoe hanompo tokantrano eny tompoko raha azoko tsara zany dia lasany amin'io fiompiana io ka raha mansevo nyraisina teo tena zahay mihitsy tena hainao tsara dia tsy misy raisina tsony mihitsy ah io fa tsy miasa nga moa zany olo tse zany ka tsy miasa izy zahay mihitsy le olana satria tsy maintsy zadolo mihevitra ny arabola amin'izany fa maninona ny vehivavy ny avela hitonana nampoana ohatr' izany nefa amin'izao nge efa tsy misy an'izany hoe mikarakara tokantrano izany fotsiny fifanampiana ny fiainany ka efa nitady asa ihany izy teo aloha teo fa tsy nety tafiditra mihitsy na dia efa nametraka dosie tamina orinasa maromaro aza fa tsy mbola nametraka taty amiko kosa angamba aloha izy eny indray no tsy tao an-tsainay fa efa be voaka nga aloha izany olo tse zany sa fa inona ny dikan'izany fanontaniana izany tale ka te andray azy aho fanampiako anareo nefa raha olona mitondra voka ve avita iasy ay ve mbola tsisy an'izany ka ay kosa ka zao iantso ny comptable iregleny avansanse aza atao fanao tsony nefa ny ohatr'izao amin'ny manaraka
tena tsy manaiky an'izany ntsony aho fa ny amin'ity aloha manaiky satria fanampiako an'se. Dia misaotra indrindra re tompoko. Dia izao koa asaivo mametraka toto-taratasy ny olon-teny raha mazoto hiasa. Izany ve tompoko? Tena tsy hitako intsony izay fomba hanehoana fisaorana anao. Atao fotsiny hoe misaotra tompoko dia vita. Eny ary misaotra tompoko. Dia ahoana ny atao amin'izany? Tsy haiko izay eritreritro fa izay aloha no nolazainy. Raha ny eritreritro iray aloha dia mazoto aho fa mampisalasala any eka hoe ina ilay asa omeny ahy e. Inona ny raharahinao an'izany? Ataovy izay omeny io. Izany hoe ataovy daholo. Ka raha tsy haiko rena tsy vitako dia ahoana? Tsy maintsy misy fanofahanao omeny kely foana kosa aloha fa aiza ny tonga dia ahay ianao e. Ny ahiko ane mantsika so hoe isako ny amin'ny asanao raha ohatra ka misy fitezany asa dia samy hafa kosa izany. Ny ray asa, ny ray fitiavana. Tsy miaraka izany ireo. dia tsy mpifankatia izany sika rehefa ao am-piasana. Ny azy kosa aloha dia izay e. Izany hoe misaraka tsara mihitsy ny fifandraisana hafa sy ny asa. Tsy afaka miantso any lava hoe malala izany rehefa ao am-piasana fa hoe monsieur le responsable logistique. Rehefa paozy iny dia mba manararaotra kely fa miafina. Fa maresy lahatra any lava nefa aloha hoe hiaraka hiasa sika. Tsy hitako izay olana aloha e. Azafady tompoko, miaraka aminao azy izany raha pitsy monsieur le responsable sa ahoana? Eny raha matoa-kely mpiara-miasa vaovao ary ataovy amin'izay aloha ty sakafo ity fa mangatsiaka. Misaotra an'Andriamanitra aloha rehefa sitrana soamantsariny iny. Aleko nefa maty raha tsy maintsy ohatr'izao ihany nefa rakoka. Fa aza manome siny an'Andriamanitra ohatr'izany kosa e. Ka fahasambarana ary veozindriny hita izao e. Tsy vao mainka aza hiamafy ny fahoriana miatra amintsika mianaka. Tsy manome izay tsy zaka izany izy fa manana finoana reriny eny a. Dia ahoana ary ozy indriny miainana amin'izao e. Za tsy afaka hanao ny asako intsony. Ngamotso hoe andrainy ndraiky le nandonany eny ka. Nanome izy fa na izany aza ve dia ampidikizy olona kosa e. Tsy izy ange ny diso fa za e. Dia izay fanampiana tandrifiny eritreriny sy izay vitany io no nataony. Marina koa aloha izay e. Sady raha olon-dratsy izy mety efa tsy velona ohatr'izao tsony eny. Fa za kimino hoe misy dika matoa pastera mandona ahy. Dikana ahoana ozy izy neny? Ka zangy akizy efa ela be tsy mba nandeha mivavaka izany. Ary ataoko fa hoe tsy mba nandeha tamin'izany mihitsy koa ngeny eny ity hatramin'izay e. Aiza koa ky. Dia manino indriny lasaotra an'io tsy mba nanam-pinoana ka. Izay tokoa aloha e. Raha tsy nanam-pinoana eny dia mety hoe tsy misy ohatr'izay. Indrindra raha vao hoe nandositra izany ndraiky izany. Aoka kely izany ho any ka. Amony kitrano lasa eto fotsiny. Eny re. Fa mba misy fanontaniana kely raha sitraka ao. Efa haiko fa mielina ny tany azy iray indrindra izao ndry io. Ka fahadisoa kosa ary ve aloha izany raha ny fahitany eny azy. Tsy hoe diso ndry. Fa aleo ilamina tsara aloha ny zavatra rehetra. Mbola tsy fotoana izao e. Eny re. Miala tsiny raha ohatry ny hoe namofo tamandry. Tsy maninona nge izany. Ny fotoana fotsiny mbola tsy izao angamba. Fa neny a? Ahoana resy? Hitady asa hanavotako ny fiainantsika. Dia tsy hianatra intsony izany ianao? Aleo aloha neny hiasa ka. Treo angamba ny sahaza matoa izay ny zava-misy. Andray, ifonako re anaka. Tena ifonako marina. Oka izay ry neny ka. Tsy izy fahadisoanao izany fa ny sora-piainako mihitsy angamba no efa vita melo ohatr'izao. Mandrosoa dia aza mihafahafa be ohatran'io e. Tsy hanaikitra indrindra hoe ay e. Tahotra ny tsy normalina kosa ny fandraisana izany a. Marina raha tsy mitomina ihany ny eritreritro hoe voahy be ty patron fetry ty. Dia ho sendra ny ranom-potaka ianao aloha raha ohatra ka mitsoboka ty amin'ny farihako aty. Tsy raha ny mamy anala ny etaetanao akory ka hisy monga aminao eto. Fa tao variana be. Sa misy tsy azoazo lisady? Tsisika. Fa ohatrany tsy mampahazo aina le ataonao hoe ndry. Ay ve. Ao fa ho vaiko ka tsy tia ndry. Oay, ianao mantsy e.
ohatr'izany mihitsy ve ianao tale amin'ny mpiasa rehetra ato sa amiko ihany? Tena fomba fifandraisako amin'ny mpiasa rehetra ato izany ka. Na vavy na lahy izany dia ataonao ndry daholo. Izaho kosa tsy mitovy ny fifandraisako amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Gaga mantsiko. Taotsotr'izao mihitsy ny zava-misy raha ny iainko hatramin'izay. Fa ahoana? Ka hoe izany hoe tale ato izany no tsy azo ivalozana mihitsiko. Miala tsiny aloha fa izay zavatra iainiko. Izay izany no tsy mampazoto anao namesaka dosie tato hatramin'izay. Sa ny olona tianao no niteny an'izany? Fetra tsy mba niteny tamiko izay zava-misy ao ampiasan'izany tamiko mihitsy ka. Raha tsy ianao nilaza hoe mametraka tota taratasy ny olona ve moa tsy teny izay tia nitenenina na mety na tsy mety ny atao fa sao manomboka ara-pitso dia aty amiko ianao miasa. Izany ve? Tsy any amin'ny réception intsony ianao fa ato. Hitanao rehetra dosie rehetra alaminao isaky ny taona ny voany eo. Ay, misy olana nga? Tsy iska. Azy iny tia mahalasa sainandry eo. Gaga fotsiny azy iny ela be ilay namako tsy nandalo tsony sady tsy niantso. Le mpakandria ty hatrano matetika iny ve izany? Nefa nge tamin'ny teny amin'ny hopitaly dia tsy nisahatra namangy teny iny. Na hoe tsy afaka nakena izy dia tsy maintsy niantso. Misy manahirana azy kosa angamba any. Manina raha mba indrindray miantso azy. Efa nanandrana ihany efa tsy mandeha finday anko. Misy olana izy matoa tsy tratrantso ohatr'izany. Dia maninona tsy mifampizarany amiko. Reny tsy nanafina ninina taminy. Ka samy manana ny sainy moa io akiko. Mety hoe zavatra mahamenatra na sahala amin'izany dia tsy tia lazaina amindry. Tsy haiko aloha fa tena nanampy be ihany izy rineny na ara-tsaina na hatramin'ny ara-bola. Fa nga moa izy iny miasa? Tsy miasa izy fa manana olon-tiana dia io no nanome vola azy. Izy ve anadina indrindra ireny fifandraisanareo ireny fa mety hoe sahirana na variana fotsiny. Raha mba hoe izay tokoa moa ka maninona rineny fa ny ankoatr'izay no ahiko. Hoe maninona? Asa mety hoe mararina sanatria nisy mahazo azoko. Aza nefa lavitra ohatr'izany moa ny saina. Mba zavatra tsara eritreretiny. Izay koa aloha fa za io ange ka tsy mahita ninina atao mihitsy hatreto Zany ve retsy. Le vola fanampianantsika nefa efa tena ambivitra mihitsy sisany io. Zany koa ange io tena mahamay hitadiavako azy io so mba mahita hevitra izy. Dia ahoana izany ataondry? Angatsy hitandry ny tranony? Hitako ka fa le fotoana andehanako any koa tsy maintsy alamina meloa. Andray aloha jerenako. Izay tokoa angamba aloha andeha ataoko ka. Avy aloha aky efa mpifoka eto ianao koa dia fa manao izay mamenatra ka. Iza mamenatra andry eo angaha io misy mahita atsika. Ka raha misy miditra tampika eo dia ahoana? Indrindra moa ka hoe ny vadinao na ifetraka. Tsisy an'izany fa inona ity. Feza izany tsy makeo raha tsy miantso ny sekretera. Ary ny vadinao ka? Manana an'izany ve ny fahitanao azy ataovy matotra koa ianao izao ve dia mbola tsy manambady? Efa sarabady ry izay ny tadiavako vaovao raha mety andry. Andray kosa za ngefa fantatrao fa manana olon-tiany ary tsy iza fa mpiasa atao amin'ny orinasanao ihany. Ka inona nefa ny olana nareo nga moa efa misy mamatotra ka tsy aleo andrivy ataoko madamo avadiny DG. Tena ho tafiditra ny fakam-panahy ihany raha izao no mitohy. Izy kosa aloha tena mbola mitana ihany na dia efa hita hoe zokony azy. Aleo rangahy hidirana. Vola koa ny antadiaviko ino ity mahavariana andry aloha sa za mihitsy ny tsy maharesy lahatra andry. Efa antitra be anka tsy izany loatra fa izay sy fetra nge efa mikarakara raharay dia maninona vao fanomanana izany mbola afaka miova hevitra andry na raha tsy mety amin'izay ilay misaraka aminy dia atambatra izany nareo. Izy efa mpanambatra. Aleo aloha hiala eto amin'izay sao sy miditra ka. Tsisy an'izany ho eo fa ndry koa. Ka anao no izako ny asako.
Ndriko zany. Nanahoana miasa vaovao tao? Tao izy tao e. Nandreraka. Otra. Fa ahoana ka dosie be dia be reny nalama toko. Sady amin'izay vovoka fotsiny. Ary taleko hoe zany dia tsy mba nikarakara amin'izany tao hatramin'izay. Za koa aza mba gaogako. Dia ahoana? Tamana ihany ve aloha findry? Ie, tsisy olana aloha e. Ny asa ve moa tsy mafimafy ohatran'ny asa rehetra ihany fa hiaretana eny aloha e. Fa rehefa tena tsy vita dia aleo mitsotra aminy. Olona kitikitona matsiravina iny ve anaiky amin'izany fa tsy averoany ara tsy manaiky ny teny eo. Tsy, fa kitikitony nahoana koa. Ka tena tsy androko mihitsy iverenako any amin'ny reception ka. Sady any afaka mahita anao indraindray. Miaritra kely aloha e. Tsy maintsy hoe hafahafa ny am-voalohany. Rehefa zatra tsy maninona izany. Fa raha tsy miva amin'ny toetrany eo aloha tale. Tena ohatrany tsy vita ka. Fa ny makakay dia toa tsy mba fomba ny tale zany kitakita izany. Indrindra fa hoe aminao. Fa ahoana no hoe tsy tokony isika amiko izy? Ka tena fitiavana antsika nge no nandraisana anao tao e. Raha mba fantatrao mantsy fa tiavam-behivavy no nandraisany ahy fa tsy fitiavananao izany. Variana be ianao izany. Efa tao ingatsika e. Oe, tena reraka loatra koa izanyko. Tsy tandroko akory hoe tonga. Dia ahoana izany? Tsy androso ianao? Mbola be asa kia fa avelako aloha ianao. Aleo tonga dia andeha. Okary. Tena tsy mety mahita tory azy izany. Mba nanahoana ary izay izy mianakany. Za koa tia torendrika sangotim-paminga tale. Tena mampitsiry tandroka mihitsy izany ny vola raha ohatra izany Vao nahita ny firaratra araka ny Boby dia lasa tambatamingà. Tena manongo tena fotsiny mamaly ny fanontaniany fetra. Ory fetra. Tiako loatra ianao saingy sarotra ho any feno tanako tsy tsotra indray ny fanomezany gata le Finaminao ahy. Fa iny tsy mampivadivadika ningy. Misy marary anga sa ahoana? Tsy maninona kea. Miasa mafotsiny ny saiko. Hoe ahoana? Raha izay no akiny tsy tavavoaka tamin'ny limoziny dia nanahoana ny fiainandry? Neny koa izany avy dia tsy atoriana. Efa tsy izay aloha ny zava-misy dia misaorana Andriamanitra. Eny izay koa aloha e. Fa zao ekea. Hoe ahoana ry neny? Inoko fa fotoana izao ilazako amin'ireny tantara marina rehetra momba-ndry. Ay, anory any amin'ny raika izany ianao ry neny. Mitony aloha ndry. Fa zao aloha ry neny ialako tsy indeny izao fa tsy maintsy hamaly faty azy aho tamin'ny nandosirany adidiny tamiko Prinsia, aza misaina an'izany sahady ianao. Izy aza nge tsy hay hoe aizy mbola velona sa efa maty. Ka izay aloha ny any teniko raha mbola any izy raha efa maty moa dia hozoniko mihitsy ho lasany amin'ny afo be any. Sao dia tsy ilaina koa raha ny tantarako ny lasa raha izany ka. Fa maninona? Tena mahaliana azy izaniko. Ka andrito misandra andraotra be ihaniko. Tantarao ary fa ho tony ahy Sao ary vao niteraka andrito eny amin'ny hopitaly any efa tsy nandalo mijery aty intsony indray indry. Ndraha vavao mama no mikarakara. Izy irery any mantsy mba haniavako taty Andray kosa. Fa taiza ho izany izy tsy mba nijery akory hoe ohatry izy ny zanany. Mangina aloha ndry. Rehefa nody satria tsy navela ny teny amin'ny hopitaly ny janona tao intsony. Dia akory indry natairako raha nahita taratasy nilaza hoe ahoana? Namitaka indray indry ony dia nalaony nandeha fa tsy zanany indry. Taty aoriana nefa fantatry ihany fa nisy tovovavy niarahany dia lafika tany izy. Andray kosa. Dia fitiavana anao fiainana ohatra izany ve no nariana vady aman-janaka e? Dia nolazainy fa zanak'iza hono izany. Ka izay indrindra. Ohatran'izany fanontaniana izany no napetrako. Satria tsy mba nisainany ampirafy azy izany na dia efa maro aza ny vehivavy fantatro fa nanitsaka tsahana. Hay ve fantatry ny mihitsy nampirafy izy? Ie.
saingy tsy nampiana ny fitiavako azy izany. Tena mafina iny ka tsy fa niatrika trana dia efa izany aza nanjo. Atao hoana retsy izay le hoe fiainana. Dia aiza izany izao iraiko tsy vanina io? Tsy haiko aty efa hivoaka injeniera izy izay lasa izay. Fa niny mba lazao ao hoe ny anaran'izany draiko izany. Atao inona azy? Avelao any izy efa tsy tiany ianao matotso ny rarahiny hatramin'izay. Eny ary ary matory amin'izay ka sady za io andeha maraina hitadain-kala vonjy aloha rapitso. Eny ary tafandrimandry ndry. Bonne nuit neny. Efa ora fandehanako aky izao tsy maintsy misaraka isika. Tsy maninona ka azadinona no mitenitra mahita indry Eny tsy adiniko izany kiala. Azafady angese Taly ahoana izay? Izany hoe momba ny fofombadany seny tiako resahana kely amin'ny Fa misy zavatra nataony tsy mety nga? Tsy hoe izany no tiako tenenina ka fa saika anontany aho hoe efa akaiky angamoana rahanareo? Tsy azoko. Fa misy idirany asa nga moa izany tompoko? Tsy misy ka. Izany hoe misy akony amin'ny fandahara-potoana na raha toa ka hoe atoato izany no atao. Taly azonao azavaina amiko ve ny dikan'izany lazainao izany? Izao rehefa nandinika ny atota-taratasy momba azy ary nahita ny fomba fiasany dia hitako hoe mahasolo tena amin'ny fanaraha-maso ireo ratsy amangaikatsika any amin'ny faritra izy. Izany hoe alefa hisolo tenanao ve izany ny vonjy raha azoko tsara? Izay indrindra sady tsy aleo ve izany ny asa taony toa izay ho mpampiry-trano sy mpanatitra taratasy fotsiny nefa toa olona mbo manam-pahaizana be. Tsy haiko aloha Taly ianao no lehibe manapaka dia izay hitanao fa mety aminy atao misaotra anao. Tsy maintsy naresahaka ihany ianao satria manahirana io resaka vehivavy io tsy maninona izany akory ka. Fa hoaizy ndry? Misy olona saingy vonjy amiko izay any. Iona? Fa ionanao inona ke? Resaka asa mory neny no nasaiko ny tadiavinao ako. Dia voatanikeo ve nareo ny resaka dia efa nahita sahady izy? Sa ao amin'ilay orinasa iasany ihany? Tsy ao ka toa hoe misy koa izay andry zareo izany manana restaurant be dia mitady mpiasa. So mba hafahafa izany ry Prinsia. Raha misy an'izany ve dia maninona izy ny tsy taniny ny asa? Neny koa ka hoe tsy tian'ilay cousin no mampiasa havana fa aleo manan-karama azy hitady mpiasa. Dia resy lahatra izany ndry fanao an'izany asa izany. Aleo aloha atao ry neny mandra-pahitana izay ho hita. Eny azoko. Dia mahita ny soa retsy misaotra neny izay fa lasa aloha Dia ahoana? Efa milamina mahazo mandeha hono ry. Tena matokotoko loatra mihitsy ny vadiko indra izany ka. Ahoana kosa moa izy ny tsy atoko ka? Lasa mitovy laharana amin'ny talehan'ny orinasa ange izany ny vadiny. Tsy azoko. Fa inona moa izany ny laingana sesikely atao andohany indray ka? Ny vadinao nisolo tena hanara-maso ireo orinasa any amin'ny faritra fa manasa-kefa amin'izany izy. Dia avy dia nanaiky izy? Raha anjato angeky tonga dia voyage dia nosy amin'ny Paris tsika sindry. Okey ary fa manina tokoa ary aloha raha mialana azy amin'ny poste izany. Vitako nge izany Zao sahady indry izany dia efa tsy mahasaraka fa tia hanaraka foana. Tena marina nge izany Aleo fa diniako miandalana momba an'izay ary. Misaotra lesy dia ahoana? Roviana izany ny deparatsika? Izao aloha mila mailo tsika. Na andry mandeha aloha na izany mandeha aloha dia any mihoana. Raikitra izany tsy azoko koa vonjy ka reny veniko izay any ampiasa to tsy mazoto aka. Tena marina raha tsy lamboty be izany le izy. Na neny aza ny maheno an'izany dia mino fa tsy amelahano hiasa ao mihitsy izy. Sady amin'izay tsy mahay miaina fa mikitikitika mahatsiravina tsy. Dia tsy enatra tsy tahotra fa sany no milaza hoe raha manaiky araka aminy hono dia sondry ny avy telo iny ny karamako. Tena hita eny amin'ny vonjy dia aleoko mitady zavatra hafa atao ka. Dia ahoana indray izany izao no ilazana amin'eny hoe tsy nety ilay asa.
izao efa mba nanantena hoe tafiditra matoa ela be taty. Inona nefa moa fa tsy maintsy tsorina ny marina na hoanina tsy hoaniko. Fa manina ianao tao magendrina? Tsy maninona ka lasa saina fotsiny amin'ilay zava-misy. Fa misy Aive ianao alefa nytaliana misy io dia tsy mba miteny amiko e. oay, tena dingo tokoa ka voatankeo mantsy izy no laza tamiko an'izanyko sady hoe toa efa niresaka hoanareo. Dia maninona no saiko tsy holazaina tamiko? Sa ny andrefa-depara mihitsy vao ampatantatra ahy? Ianao kosy mba adiniko rea, za ve dia anao an'izany? Erovina hono ny andeha dia firy andro no hoany. Izay indray aloha dia tsy haiko fa hoe mampiomana melo fotsiny izy. Hay, dia tena voiny ianao. Ohatry asa nge izany ry fetra malalako hoe sika rahateo mila vola sa tsy mainka ho mpanjakany foko kosa ianao. Tsy mifazifazy amin'angy ary fontsy. Ry tsy azoko dia ahoana indray ary izany ny atao e? Sa ilaza mitaly ahy hoe tsy mazoto amin'ny andehanako ianao? Tsy efa midika hoe esory afa mpanohatra lehibe. Ka omeva olana ary e? Rehefa ozy dia tsika sy ianao miaraka. Tsy mety izany ry fetra. Inona ary dia tsy matoky ahy ty? Tsy resaka hoe tsy matoky fa dinay kosa aloha hoe sika manana tanjona nefa isara toerana matetika. Nga kosa moa hoe andeha foana aka andre mandeha isa-taona ihany. Tsika aloha fa tiako hoe eo amin'ny toerana ny toerako. Matoky ahy ianao dia milamina io e. Dia ahoana? Inona izany zao no lazaindry amin'ilay namandry? Tsoriko fotsiny hoe tsy mety amiko ilay asa hitaniko. Ka tsy ho tezitra amin'izany izy? Tsy haiko aloha izay ataony fa zaho kosa mahita hoe tena fivarotana akolaka ilay izy. Fa azao eky a? Aza voatsara amin'ny fotsiny ny olana. Mba tsy hampiady anareo roa mantsy. Tsy maintsy resahako mihitsy izy ka. Eny e, fa mila tony tsara indrindra no tiako lazaina. Miankina amin'ny famaliana ihany izany ka. Izay hitako kosa ve hoe tena fanahinina nandefa tany nefa efa fantany dia mbola hilefitra ihany a. Efa fanapahana fihavanana tsotra izao nge izany. Aleo re tsy miresaka pahendrena ihany a. Eny e, ho hitako ihany izany. Aleo aloha andro sakafontsika fa efa atoandro be. Laoka sisa nandrahoindry ao efa masako ny vary. Fa tamin'ny fomba ahoana no nahavitaniny an'izany? Nahandrana nitsangana teto dia tsapako hoe tsy maninona ihany ny vatako fa hitongotro fotsiny mila hitondrako tehana. Orineny a, so mba apetri-doza indray izany ataony izany. Mbola marefo ange ny herina izany azy e. Ka raha tafiditra miasa azy indray dia iza nanao an'izany ato ka? Tsy maintsy miezaka ka. Sady tsy tiako sao alemy tanteraka eto amin'ny farany. Aleo aloha andro loaka raha izany fa mandeha ny ora. Ka angamo misy an'izany akory. Efa nitontra ka. Hay. Dia ahoana? Efa vonona izany re? Ie, fa misy zavatra mampy ahiahiahy ihany ka. Inona izany? Tsy haiko fa ohatrany tsy matikololo mihitsy ny fomba firesaka fetra izay. Fa ahoana hono? Ohatrany tsy matoky azy izany izy ko. Ohatrany hoe misy zavatra manodidina azy ve sa tsy haiko. Nge mihitsy mibe fanahiana fa zavatra fantany tsara nge ny atao rehefa manao mission ohatran'io e. Ka ty kosa nge tsy hoe tena izy le ataoko hany. Ianao no manao ny asanao fa za le manaratra endrano fotsiny. Angamo nge teny an'izany any aminy ka. Ka ny ahiko nge ho ahy dia hoe so anaraka tsika any izy na tsy haiko e. Indray ny tsy hitako. Aiza ny ahafahany mihetsika atao amin'ireo asa mandifotra ny ati-dohany eo ireo e. Aiza ary ny alalanao izay mety ataony any. Tsisy an'izany ho afa lamino ny saina. Ny ambiansatsika any saintsainina teny izao sahady. Misy hafa mihitsy izany izy ity a. Tena ohatrany tsy matikololo izany ty asan'ny fonjy eo amin'ny tany ity a. Aiza koa no izy hoe mpandamina dosie.
na dosie rehetra moa zave dia efa viana tsy voalamina ihany. Tsy teritreritra zavatra hafa mihitsy amin'io misy eo asentali ataony vonjy io. Fa raha hoe vonjy sy ny sofera zany aloha no mandeha dia azoko antoka fa tena le asa no alehany ihany. Zaho koa moa no arary andoha amin'izany eto. Lasotra ny tsy mahatoky ny fitiavany azy zany ka. Neny ohatra ny tsy mandry izany ho ansaiko e. Fa tsy mandry amin'inona? Te hitady mafy an'izany ndraiky izany Praisia, avy lao azy zany. Matoa izy tsy nirarahantsika hatramin'izay dia efa manana ny fiainany amiko. Na izany aza dia tena hoe nafony ohatry ny maty mihitsy ange zany raha izany. Izao no lazaiko andria. Raha mbola velonay dia hikatsaka hatramin'ny hahasoa ny fiainantsika ary tsy hamela andry ady rery izany. Neny ny saiko angezy hoe efa tsy misaina ny hamaly faty azy tsony. Fa fitiavana indray nefa efa izao no nataony antsika. Te hampatsiahy azy ny andraikitra tsy niraisiny tamiko fotsiny Mandany andro indrindra izany ny fototra hitadiavandry azy. Ataoko famba antony hafa. Antony hafa inona ohatra? Asa ohatra hoe ifona sy andady rariny tamin'ny fitsoahany antsika sy ny fandavany andritsy eo zanany. Andray ve efa tonga hatramin'izany mihitsy vao tany ekipa izany dia efa nilafiny. Tsy fanina. Izay ngely efa nahiko mafy. Tsy manaiky an'izany ary neny lazao aho fotsiny mombamomba azy. Tsy mahasoa anao azy zany. Vao mainka aza apetsi-po fotsiny. Tena tsy maintsy lazainao azy zany ary neny tsy manaiky tsony Andriamanitro, inona re ty Ka ahoana? Ilazy nesa iretsy kombakomba amin'izany lehilahy ratsy fanahy zany. Ao ary fa lazaiko andry Voninjato ny anarany. Efa iomana ivoaka enjeniera izy izay nandao ateo am-piterahana andry izay. Dia olona manana ny maha izy azy ohatr'izany vetra neny dia nahavita nandositra tidy ohatr'izao. Ka izay moa fa tamin'ny fametoko. Na dia izany aza ve dia tsy mba hanenjika azy ny eritreriny. Aina nge ny lozany Fa tsy hitako angizy olandry amin'izany. Izao ndry velona soma tsara ihany. Manana ny maha izy andry. Ie, satria no fenao. Fa raha sanatria maty dia tompona ndraikitra izy satria namampamono olona. Izao no lazaiko andry Aza mandany fotoana sorondo mitady azy zany. Boribory ny tany ary mihina fa tsy maintsy ho tafahoana iny ihany nareo. Zaho koa aloha manantena mafy an'izany Dia ahoana? Mahafinaritra indray izao. Ie, misaotra letsy Tsy misy fisaorana izany samy mahazo tombontsoa amin'izao nge tsika Tsy azoko. Ka za sady voky no afaka didy, ianao sady ho afa-po no mahazo vola. Voninahitra koa ny tsy azoko Ninona tamin'ilay lazaiko no tsy azo indray. Izy roa mihitsiko. Voky ahoana ianao dia afaka didy ahoana koa. Ka voky fitiavana ry sady mahavita asa. Ary le ndraika. Ka tsy voky eo ve ianao no nanaiky fa hoe mahafinaritra izao dia antsika izao ka inona indray. Miverina avy aty tsika dia mandray vola ianao. Vola inona io? Endany mitety émissionko sa tsy mila ianao? Mila ako. Fa somary misy mampiahiahy kely aho Ninona izay? Tsy ahina hita eny amin'ny fedra ve io sofera io? Ohatry ny mety ravin'izay mantsy izy ny teny tamiko hoe aty ianao miandry amin'ny talefa andeha haka azy indray aho izao. Tsy mivaky loha amin'izany io fa haiko tsara Tena azonao antoka? Tsy maninona izany ino sady izy koa nge mba manana ny tombontsoa manokana rehefa ohatr'izao. Fa rehefa lehilahy zany dia tsy afaka mionona mivady ao an-trano fa tsy maintsy manao sipety ivelany. Za nge ho tsy manambady efa ela be za sy mivadiko noho ny sara. Dia aleonao miaraka amina sipa kely ohatr'izao. Mafy loatra izany teninao izany ka. Azafady re. Ao fa tsy teny azany tsony Izay mihitsy. Andao amin'izay hitra fa manomboka mangatsika koa ty izany ka. Ndao ary. Dia tsy mba miantso mihitsy ka lafonjy tsy hay hoe aiza dia manao ahoana. Na dia sahirana be tahaka inona aza ve dia tsy hanam-potoana kely ilasana vaovao amiko. Efa tsy firarahiana koa izao ka. Sady tsy mba nisorotra tamin'ny mihitsy ny alahelo hoe sara toerana lavitra. Zavatra tsy mbola nisy tamin'ny fiainanay mihitsy izany.
na ny fialany taty aza moa dia ohatra n'ireny olona maika monjy fotoana ireny. Raso aloha andra manatsoana. Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Tena maty koa ny finday. Un message après le signal. Fa ahoana re? Misy zavatra tsy milamina mihitsy. Prinsia, Fa maninona iny? tsy haiko akefa marary mafy ny lohako a. Dia ohatry ny fanina be koa. Miakatra tosi-dra zany eny io. Izay ange ilay lazaiko hoe aza mivizaviza manao raharaha eo e. Tsy haiko akefa tsy mety amin'ny eritreritry ny hijery ny fahasahirana Andriato ka. Neny tsy salama ange ianao e. Hafa indray raha hoe mipetra-potsiny nefa matanjaka be. Ka menatra andringy ahy. Za tokony hamelona indrindray ve no lasa karakaraina ohatr'izao e? Dia tsy hamalim-papena neny aho izany. Tsy mbola fotoana izany kosa izao e. Mbola tsy vita ny didiko amindry. Andraso aloha neny hanambatrako fanafotsy dia matory avy fa miasa saina loatra koa neny io. Ty aloha tonga dia tele. Misaotra kia. Fa inona ihany ny mbola mitabataba be ao andohaneny ao e. Ka tsy mety mandry ndraiky ny sainy. Hoe maninona? Dia tena vita indraindray tokoa kely nandao antsika mianaka. Ka izany namofota mandry aneny ilay resako tany keo iny. Tena azafady indrindra ry neny a. Tsisy fahadisoandry izany fa saiko mihitsy ny fahadala. Andao atory amin'izay aloha e. Fa efa nijanona nga ilay izy. Efa azoazo fa misaotra kia. Ndao ary tafandry mandry neny. Fa inona ary ty nataoko? Dia vitako lany nandainga tamin'ny fetra hoe voahiraka anao mission a. Nefa dia miaraka tsisy eritreritra amin'ny ranjato patron nataoko aty. Raha zaho ve ny atao an'izany dia mba ho zakako e. Tena tsy vitako kosa ka. Nefa dia ataoko. Tena disy tena loatra. Raha izao angamba mifantatry fetra dia vitatry eo ny nofinofindry atao raharaha. Tiranjato ty nefa tsy antenana amin'ny ho avy mihitsy. Ny vadiny azy izany vita nisaraka taminiko. Tena tsy akoho angela dia volona niraka anaiky araka taminy. Ny fahefanananany, ny volany. Tsy hamaky lohantenika an'izany eto fa efa izay aloha misy dia revena manja fotsiny. Nanaona ny alina? Natory tsara? Teo eo ihany. Fa nisy olana nga sa nisy inona? Asa saina angamba na adi-tsaina tsy haiko e. Tsy haiko intsony. Fa inona koa ary tia nahazo andry tampoka teo? Ka reny ary ve dia mety aminao e. Reny ny zava-misy. Nefa hainao tsara fa manana olon-tiana. Nanenina izany ianao? Tsy mba ho an-tsainao mihitsy ve ny mety ho vokatra reny aminao avoko e. Maninona? Angamoantsika nisy nahita ka? Tsisy nahita. Fa isy ahafantatra ihany raha sanatria bevoka. Tsisy an'izany rehefa ianao koa. Fa mpaminany nga ianao? Ka inona ary izany ilay tianao atao fa tsy azoko e. Ary lasa hafahafa nge izany resaka ao amiko izany e. Sa efa vita nataonao dia takanao amin'izay a? Tsy nieritseritra an'izany aho fa ilay fihetsika ao mihitsy ny ohatrany hafahafa misy zavatra finosana izany. Izao fotsiny e. Samy tompona andraikitra amina taondra sanatria misy izany fa atalana ny rahany. Raha nyfanazavahan'ireo sofira teo dia miaraka amin'ny zareo any talia. Dia izy no nanao ny asa fitsiriana fa ivonjy mijanona any amin'ny trano fandraisam-bahiny ny vatanany zareo. Tena hafahafa izany ka. Tary nefa nanazava tsara fa hoe ny tsy fahafahany andeha ihany no mahatonga azy andefa nivonjy. Izao anefa ka hoe miaraka any. Roze tsy mba mandainga izany. Dia vita nivonjy ve ny nanitsaka amin'iny lay antitra iny? Tsy tia hanimba saina amin'izany aloha fa aleo tonga izy dia mifanazava tsara e. Ono ary neny. Ilaza inona ndraiky alite? Marina raha tsy mahakelaina mihitsy izy. Neny kosa izany. Tsy azoko anontaniana intsony izany. Ka raha mbola momba indray indriny tindry ho fantatra dia ireny efa voalazako ireny daholo ny marina rehetra. Eny e, efa mazava ngeny lasa e. Fa no avy ny tiako anontaniana ny neny. Ho avy ahoana? Tsy efa izao fiainantsika sindry izao ka inona indray ary? Indry miezaka mitady asa
Za manao izay asalama haingana. Tsy izany no tiako lazaina fa hoe raha miverina eto amintsika izy ka ifona dia ahoana ny hevitra niny? Fa inona mihitsy ny fiheveran-driano anaiky ataon'olona an'izany e? Neny tsisy olombelona izay tsy diso ange, fa ny fahaizana mifamela heloka ny zava-dehibe. Tsy azo koa tindry ity ka. Ireny ndry ohatra n'ireny avy dia anaikitra ireny raha mahita azy. Izao ndraika hoe avelako mielona. Tsy azo ninona tany koa. Za mbola nivoaka tato mihitsy moa. Izao fotsiny ny ahy e. Na andadilady lela-paladia eo azy izy, tsy mila. Eny izay eritreritra neny ihany moa ioko. Tsy azoko terena anaiky an'izany mihitsy neny. Dia efa manamboatra ny sain-dridiny izao azy zay a. Sao dia tonga eo tokoa ny tokoa ka hoe avelao ny elona. Tsy isy io. Ka nanahoana hono ny voyage de noces? Hetsika indray ianao niarahaba aza tsisy akory dia izany masetsika ao amiko meloha. Zany zao mamaika hafa niarahaba sy mifantaina amin'ny fahasalamana tsy olako e. Andray fa nahoana kosa? Ka efa fantatra aloha fa salama be ka. Vadiny Désir tsy ataony salama be salama loatra indray aza angambako. Tsy azoko. Fa iza no laza taminao an'izany fa izany nataoko tany? Dia mbola sahanao ihany zany mandainga amiko fa hoe miasa anao tany? Izay moa no nanirahana taniko. Nanirahany anao sa niarahanareo e? Fantatra daholo anie nataonareo tany fa aza mody adala amiko eo ianao e. Tsy ianao rery ny tany fa niaraka taminao tany tale. Tsy marina izany e. Ay, tsy marina. Nefa dia tsoroko aminao fa efa ananako porofo sy vavolombelona izany. Fa nasoketana fotsiny izany fetra. Tsy mahatoky anao tsy niarangaha. Zay. Andray dia vavan'olona ve izany no enoinao fa tsy mba izay teniko akory? Sao dia izao dia ho any amin'ny ray aman-dreninao fa tsy mety amiko izany vehivavy mahitsakitsaka izany. Mitony aloha ianao ry fetra. Inona ary ty e? Adala izany aminao. Dia ilamina amin'izany ny saiko. Dia raha mba zaho moa izany no mamorona ohatr'izany dia ahoana ny ataonao ka? Mpandainga izany? Tsy haiko aloha fa izao tsy hanendrikendrika anao ahako tamin'izay tsy misy porofo mivaingana. Tsy vitako intsony izany miaraka aminao izany fa aleo tokoa dia mifampitsotra anteny izao e. Izay izany. Dia nanahoana ki? Nanahoana le izy? Le inona ny tendry anontaniana? Le asa tany amin'ny kozainy haiko. Satsana dia tany kala. Indry tena napitika izy mihitsy ka. Mazely napitika izy ndry ahoana koa? Angaha tsy asa mitady Afrika. Ka tsy izany ny hitako tany e. Fa inona? Asan-devoly maharikoriko mihitsy. Angary kala izao misy asan'anjery sy asan-devoly izany intsony izay mahavelona dia atao. Na tsy mifanaraka amin'ny maha olombelona aza. So efa izay menakavy mihitsy ara nefa manomboka ho alandry. Izay ny tanjondry. Misaotra. Tanjoko inona? Anao izay amiravirany koa izay anareo ako. Lasa hoe misy tanjona indray izany ankehitriny ny fanampiko anareo. Raha mila tambiny indrindra dia zavatra fangatahana fa raha ohatry ireny tsy mety amiko e. Izao ary ataovy izay hiverena amin'ny fehitrano. Fa angano saraka nareo? Fa tsy akako lagy satria lasa vazaha, solo vazaha. Somba tsy mety aky izany Tsy mety amindry fa mety amiko e. Fa angah tena olana be mihitsy le izy. Ka izao kely miaraka nanao misanza sy talenay. Dia haindry ihany lasa vavy tafaraka dia antsiro ny fitiavana. Izany kosa ve dia rariny sady amin'izay patron ihany. Ka ny fiainana arikala tsy vita amin'ny bizobizo izany mila miketrika indry. Dia nambady an'ilay taleza indry. Dadabe anay no milahatra amin'iny raha ny taona ka ahoana ny idirako amin'izany. Dia inona fotsiny izany? Vola? Mazava ho azy. Izany veka tsy mahatsiravina be. Tsy haiko aloha fa sady manimanitra amin'ny mangatsiatsika amiko e. Dia tsy mahita sahafahafa mety amiko tsony ve izany dry? Tsy hitako aloha e. Efa okazion be ireny no menaka hoe navotitra indray dia hoy ahoy. Ka le izy kosa ngeky farafaratsiny mba miafokafona raha hoe tsy maintsy izay e. Izany ny problema ankala. Andrasy fahita diavako. Efa niteny taminao sarim-bavo ilay soferanao.
tsy azoko nisy inona tapitra ny tataraina tsipiriany any fetra daholo ny nataosika tany. aizako hoe tamin'ny fomba hoana Tsy fantatro fa dia fahantany hoe niaraka sika tany. so mba mitsadotradoka kosa ny ianao ka Tena hatramin'ny nahatongavako melosy nanarahano atany amin'ny hotely. grave kosa zany dia ahoana Tonga dia sarakako. Inona tsy mony azavaiko? inona koa azy zany nataondro ze zany andraso fa ho ady adiako mafy izy ka Tsy izany tsony izao maiky plan B. otra plan B ahoana Atao matra ny fiarahantsika. zafady kosa aloha tsisy mifanaraka taminao tamin'izany mihitsy hatramin'izay Kapitenao kosa zany ny fiainako dia arianao indray ah. ny anao efa adalanako So mba hanenenanao zany vavanao zany ah. izao no lazaiko anao Inona? raha anjato zany tsy manenina amin'ny zava-bitany na tsara na ratsy Dia arianao tokoa zany. tsy manary anao fa raha ilay hoe vady aloha tsy mbola anaty programako mihitsy zany aloha hatreto Ay, eny ary. Loza koriny iny ty lasain'le namako. Fa misy inona ki? Ay hono efa fantany mihitsy le asa nasain'ny jereko iny ohatra izany. Lanitro. Fa mba inona ny ao an-tsainy amin'izany? Dia tena tsy haiko e. Zandry azy any nomeny tsiny hoe manala baraka azy amin'le kosainy. Ay moa avan'le izy. Ie, fa zany ozy neny vavy zany nanaovany azy zany. Ka nahavany azy ange angandry azo niterena rehefa tsy mazotoka. Ka samy mihitsy ny lazaiko azoko. Dia tezitra amin'ilay zany izy. Saika tezitra. Fa ohatra ny lasa nivadika be zany izy hatramin'izay nahitany azy izay. Fa nivadika ahoana ki? Ohatra ny hoe tsy mahalala menatra izany. Manao tao foana e. Inona ny mahatonga andry teny an'izany fa tsy azoko e. Resakitsika sy neny ty Iza moa reto sy nilazako an'izany eo Hoe nalefa ny lehibe émission hono izy dia ay niaraka tany izy sy le lehibeany io. Andrekako. Fa olona inona koa zany lehibe manararaotra piasa zany? Tsy nisy resaka fanararotana mihitsy aloha le izy fa efa ny fanarahandry zareo e. Otry. Angamo tsy hoe iray aminy olona sasany sy le olon-tiny. Ie, fa tsy haiko otriny iny fa zaza tena kivy ny lazany an'izany Dia ahoana? Tsy nampitady asa azy tsony zany kala? Nasaiko ilazany any aloha raha sendra mahita izy io dossier menamena io nge azafady mba eto aty Ty ve tompoko? ie dia averenao amin'ny toerana io raha io dia izay no antondihako aty aminao tompoko tsy afaka ny asa ato aminao tsony rehefa izay moa ny décision tsy maninona tsoriko anefa fa sarotra ho any hita olona ho asoloase minao fa vetivety ianao dia mahita ka ahoana ny lazany sean'izany to manan-karena manam-pahaizana mantsy ty orina azy tiako zay za ve tsy voasolo anatin'ny ray minitra eny voaraiko ty taratasy fametram-pialansie ty mandalova ao amin'ny comptable manao fandaminana ny ara boulanger dia mirary soa ary tompoko dia mirary soa anareo ihany koa mandra-piona Hainao mihitsy la mody manao sinema io masin'ny fetra ka zay akarary fo azy zay zany nitadiavinao tokony nataoko ka efa fantany ange ho any marina rehetra na dia afenina azy ka tsy hanetsy voninahitra amin'izany dia amin'izay avy dia nekena koa ny fametrahany fialana ka olona efa tsy mazoto hiasa ary ve dia mbola ho tazoma atao inona indray kanefa tena fantatro tsara nge ny antony nametrahany fialana tsy sitrapony zay zany ilay hoe te hifidy ny lohany nefa matahotra amin'ny masony za kosa angamo ny eritreritra hoe ho tonga hatramin'izany ny resaka ka tsy handany andro anambitambo olona tsy hiasa betsaka koa no mitady ho toerana io rehefa tsy hanao ianao dia apiditra sipa kely hafa ianao zany araka aminao ato ina moa ny olana dia aleo hitadiavana olon-kafa ny toerany fetra fa izay hijanona eto ihany zany lehibe anao dia na ianao manaraka mibaikoka na ianao miala andray rehefa vita zany ny ilanao ahy dia takanao tsy mandaka fa manondrotra grady ianao aza ny ataoko rehefa izany dia alefa zany hitady olona solo ahy eto so dia olona tsy azo antoka aloha zany ka raha tsy azo antoka ny fahitanao ahatra amin'izay dia tsy manina fa hajanoko ny ravaviko raha vavinao efa ela izy no mitady asa fa
tsy nety nahita mihitsy hatramin'izao. Izany ve mampalahelo koa izany. Zao eto aty ary izy rapitso dia hita eo. Andraso fa resahako izy raha mazoto. Mba misy fiangaviako anao ty raha ohatra ka azonao atao. Hoe ahoana? Zao alao ampitandraiko ny anaranao ty zanatsika ato kepiko. Fa nga misy an'izany io? Tsy misy aloha tetika. Fa ohatry ny manana tsindry mandrehafafy izany aho. Aza miantso lozy eo no vonjika tsisy an'izany ao. Dia izany ho tsy hitako tsony izay atao ry Prince. Eny fa lazainy aloha izany ary nitsotra mihitsy azy izy fa hoe tena niaraka ry zareo. Hitanao izany aty amiko izy nefa tsy manaiky mihitsiny. Ka mety natao ohatran'ny sarahanareo izy angambako. Fa ny tsy azoko nge hoe inona ilay manery azy anao an'izany? Fitiavana ve sa vola? Tsy maintsy hoe ray amin'ireo aloha Dia inona nefa ny tsy ampy amin'ny fitiavako azy raha izany? Ny vola indray moa tsy efa miara-mitady izay? Dia asa aloha fa raha izany eo amin'ny toeranao dia aleoko mipetraka. Dia ahoana nefa ny vavan'ny fiarahamonina indrindra ny fianakaviana? Ka mino fa tsy hiova amin'izay fanaon'izay mihitsy izy na dia efa mivady azy nareo. Tena tsy napoziko mihitsy ry Prince. Tsy nieritreritra azy avitan'izany mihitsy aho. Dia efa nilazanao izany ny tany aminareo? Tena tsa mariny. Tsoa ihany fa hoe ahemitra amin'ny herintaona ny raranay. Fa tianao niala tamin'ny asanao ty koa ny rarako. Maninona ka? Sarotra ange zao no nahita azy. Izaho zao efa oviana no nitady fa hatramin'izao mbola tsy nahita. Ka tsy vita kosa ny fanaritava amin'ny zareo isan'andro aoko. Marina koa aloha izay fa tena tsy naposiko ilay nataony Ny angafiako anao dia mba hanampy anaran-kevitra. Tena tsy haiko intsony izay tokony ataoko. Mivavaly izy ny Andriamanitra iny foana ny mahasoa ny lahy dia aza matahotra fa efa nampy ny foana isika. Tsy hitako izay ataony iny Inona ny olandria amin'izany? Manaova metimety fotsiny fa hiditra borao. Mba miangatry neny. Inona ny anaovako metimety io nefa Ohatry akanjoko be dia be tsy atonina aho ireo. Misafidana iray ao fotsiny. Haito koa moa efa atonina reny. Anaovako amin'izay marina sao dia ioaran'ny vatako eo indray. Zaho magaga mindriko. Ividiamo fotsiny rehefa mandray volikala. Tsy adiniko indriny eny tsy foko fa ny mampisalasala kely aho fotsiny izao dia ny momba ny fetra. Fa maninona indray? Ka ilay asan'ny lany ingeny mahatonga ho voaray ao amin'ny vonjy io Tsy azoko. Sa hoe indriny solo-toerana azy? Izany fa kiala vonjy ny solo azy dia izany indray no misolo ny toerany kiala. Dia inona izao ny olandria amin'izany? Tsy izy no solo indri fa vonjy. Aleo aloha ry hijery an'izany akanjo izany Nanao izy tao? Ohatrany tsako ka. Ohatra fa ahoana indray tsy reny aza ve ny tena mety be aminao? Voana ino andeha tantarany aho dia ohatrany tena mipiasa izany. Fitiavana amin'ny endriny vaovao indray nga zandry nga tale? Tsiko fa tsy misaina ny anadala azy mihitsy aho. Ohatra miteny amiko ny eritreritro hoe ampio fahavana oly. Ka izay nge ho any ilazako aminao hoe tao fitiavana hafa indray izy izany Endriny hafa ahoana nefa izany Asa mety hoe izay ny fanatonanareo bebe kokoatra dia hitatra tsy kelikely. Tsy izany mihitsy ka vao niditra teo ambaravarana izy dia ohatrany hoe olona efa hitako izany. Tena tsy vaovao amiko mihitsy ilay endrika ka. Sao dia mba tandrefa ny lalovana kosa ary fa tsy tadidinao Tadidiko daholo ny vehivavy efa niaraka tamiko fa tsy anisan'ireny iny ka. Dia voirahanao re izany izy fa inona koa ary ty? Eto ianao napetrako mbola misy alehako kely mantsy. Indray kosany fa hoaiza ianao Amonjy mpitsabo aloha fa ohatrany marary ny lohako. Ka sao mba hiaraka aminao any afa sao maninona any ianao? Oako izao fa tsy maninona izany aho ka. Eny ary koa misaotra besaka dia mirary soa. Misaotra veloma ianao? Mandra-piana talea mangatsiahy Ka nanahoana re tsy miasa-ndria? Tao izy tao ohatrany tsy mampazoto azy izany. Ohatra fa ahoana indray? Ka vao niditra dia nitiny an'ilay antimola ambony ambany.
dia nataon'inona izany ry mandraporava? Tsy nataon'inona fa noady adiny be teo dia avy eo izy ohatra ireny olona tsy tonga saindreny. Rariny kosa ndraiky izy izany reny talehan'ny orinasa ireny ka mahareritreretiny. Manoatra koa tianeno no efa mitantana orinasa ka. Tsapako fotsiny ko. Ahoana ozy ny eritreretany an'ity mihetsiketsika rehetra ity? Tsy mora izany farany ady-sain'ilay rangahy eo tena hafa mihitsy ka. Dia inona ozy indriko? Asa mety nahabevoaka zanak'olona tany angamba. Aza miteniteny foana ohatr'izany eo. Mba zavatra tsara sainina ka hita fa efa izany ny fiainana ve tsy vono farany. Ny sakafo atokana fifamiariva ny andro Iany ry sefineny zaza saina tsy. Oay, fa fofinina ko ary zany. Tao tsy tiako be ka. Da marina tsatrany ioky ato azy zany. Andraso hoe ohatra ty laoko ty ve nafahafa sa ahoany? Tao ratsy fofona be. Nefa dia mbola laoka tsara be io no nomen'ilay mpivarotra teo. Sao dia mba za koa tsara tsy normal le. Aza hitako ry lanitra ka. Aza hitako ka be foka. Ka toloza. Aleloha makany amin'ny dokotera vao maraina dia hita eo ka. Tsy lasy zao. Tena marina e. Tena izay mihitsy le. Izay mihitsy tsy maintsy atao ka. Dia ahoana izany ty laoko ty tsy tiany vavoniko. Ariana izany kinona moa. Tena misy zavatra hafahafa mihitsy ka. Ohatrany hoe mahita ny lisy izany mahita ny tovovavy tany keo iny. Dia sahana siho le zanakay ve iny? Ahoana nefa ny alalako na maty na velona le zanakay tamin'iny Nilaza izy fa marary tsy afaka miasa ao an-tranony ireny. Raha ilisy io lazainy io. Izy nefa tao olona matanjaka tsara ary mino fa mety efa nanambady izy tao aoriana ny sarahanay. Mibika manendrika raha teo ananany. Izaho koa moa tsy mba nahakatota taratasy momba azy fa dia hoe raisina fotsiny dia izay. Tsy maintsy hijery ny kara-panondriny ary rapitsoka. Izay ny fomba lalako marina. Raha zanako tokoa nefa iny dia ahoana ny ataoko? Izy ve tsy hakahala raha fantany fa zany rainy? Zavatra tsy mbola azo antoko izany e. Izany koa ny akana reto-tsaina eto. Aleo aloha matorika. Dia izay kia. Tena mahontsany na ianao andeha tantaran-driomaly iny dia tia hanampy be andrisa amin'ny ianareo izany hanomboka hanipy mifita ny sahady le tsy mahay mihainy ity. Fa tsy mety amin'indringa sa ahoana ny toa tsy miteny? Azafady fa variana be ahoana ozy ianao teo? Hanampy andrisy sy ny ianareo aho ary tsy mampanina andry. Tsy hafahafa be ve izany? Za vao omaly mifantatrao. Izay sorinao amin'ny karamako. Nefa isika aza tsy mbola andresaka n'izany akoriko. Fanampiana tsy averina izany ka sady tsy misy tambiny na kely akory azy. Way, tao fantany ahako. Tsy misy tambiny, mpandainga velona tsy. Ka tsy manahirana be ve izany tompoko? Tsisy an'izany e. Ty, seka iny dia fenonao fotsiny mombamombanao dia azonao alaina eny amin'ny banky. Andriamanitra ao, tao vola be. Hafahafa izao ka. Tena aoka izao marina e. Vola be ty ve dia hanampianao anay daholo? Tsy maninona izany ho dia izao tonga dia mandehana aloha alaivo iny izao fa tsy misy banky mivomanitra rapitso. Eny re, misaotra indrindra anao tompoko. Ho tahian'Andriamanitra ane no sy ny asanao. Tsisy fisaorana fa azy vitako ihany nataoko e. Ary mandehana sao milaza be eny. Eny re, lasa aloha Tena zanako ianao Paisia. Zanako anao. Lisy ny reninao. Nataon'Andriamanitra niona ihany tsika.
na dia teo aza ny atanako anosany tsy vitako hatramin'izay taminareo mianaka ary ny tomandrevindrevy ty sa tratra mampidororony kalaprasy izy kosa aloha ratsy na endrika na bika na anarany manginy ianao fa tsy any izao ny olako e fa nylozany sahady angaka malahelo fa to hoe maika hoe ny amin'ny banko ny kiala anga efa nakarina comptable sahady tsy isy fantatrao ny amin'izany fa manginy ianao ay angina amin'izay lafin'izay aloha fa ny amin'ny toetranga mahakasika ny mianaka ty kosa dia tsy maintsy iteny nareo mianaka izy Injato junior ato kipoko ato e za miteniteny foana eo anao vonjy zanako ahoana ny ao kipinao zay na mafirivotra ranjato dia tsy maintsy mijinja tadio tsy mino azy zany e vehivavy molamola aiza ny alalako natetika matoranao azy zany tsy mahafaly ianao ve zany hoe mananjanaka izany ianao efa manana ny hafa tsy mila zay zana-baratra ho any dia aiza hoana izy zany ay ampahafantariko anao fa iprinsiana amidinao tamiko ny zanako maninona maredireditra zany misaotra an'Andriamanitra fa narovany tamin'ny fakapanahiko tsy marina zany tetika andeha menao ny saiko fotsiny asakasaka ho inona tsy fa zany ny marina tsy napoziko mbola misy olon'Andriamanitra ohatr'izany eto amin'ity tany ity mahatsara ny madinika sy ny ory neny oka izay misaotra azy tsika fa fantany no mahasoa atsika eny na dia nandao antsika mianaka aza indrindry dia leraintsika ny an-danitra nitsivona hatramin'izay avela ho any izany dada tsy vaniny izany ozy neny hovaina amin'izay ny fiainana eto manomboka izao dia indrirery ve no nakandreto volabe reto tany zazy fetra fa nihitsy ny andro izy dia nanatitra tao ivelany tao dia lasa ay fa zao ekea ahoana ry neny dia isotra n'izany olona tsara fanazy zany nefa keto iza tsy afaka maka izy ity ny manahirana ako Andriamanitra isorana ry neny izay dia efa mahasolo tena neny misaotra an'ilay olona eny marina izany efa nanao ny nenareo ao izao angamo izy afaka makaiza tsony zany ve fa inona moa le nahazo azy tratra ny fiasany saina be loatra izy dia tsy nahatsikaritra an'ilay fiarana voadona azy accidenté zany ie dia nahazo takaitra enjana koa zany eny mirary soa azy ihany hoe misaotra tompoko fa izy koa azy ange nalahelo be tsy afaka mankaty misaotra anao akorony izy tsy manino zany prinsia fa sao mba mahangy azy ihany rehefa malalaka iny raha mety zany ve tena ho faly izy raha maheno an'izany nefa maninona ka ny aminay raha tsy kely dia mianatra anao tsy maninona zany angamo zany fa azosoanareo eny ry misaotra indrindra fetra mba enao tsy mila vavy mpamitaka dia tsy hamela mihitsy zany ianao zay zan'Andriamanitra ka hamela heloko aminao miendrasy anao fitsarana farany andray kosa ry fetra zany ve sisa ny mba fitiavanao azafady tsisy an'izany sisy zantsony aho fanomena olo-ka fa ao anao inona nefa nanomeko an'izy nanomeko an'izy dia ho rava amin'ny zavatra ohatra ireny hoe fikasana tsara efa nisy tamintsika hatramin'izay ka tsy olotoko amin'ny fahavetavetanao mihitsy nitokatramiko dia ahoana izany ny toerantsika eo amasan'ny fiarahamonina ka hoe hivady ianao ny vomafy amin'izany za tsy mihemitra amin'ny fanapahan-kevitro fa efa misy vehivavy afa nasolonao ny toerako izany ka tsy mahandro ny rendrarendranao ny foko soloko aminao nefa fa tsisy mahasolo ny fitiavako anao izany tsy haiko aloha fa nanamanao azy izy dia tsapako hoe hafa mihitsy ny fitiavako azy tsy ohatra ny taminao namako izy manana namana vehivavy firy ianao dia tsy maintsy ny ray amin'ireny fa tsatotsatoy eo ny prinsia ve voalazanao andray kosa ry fetra manina zakako zany dia aleoko maty vonga taremo trairery lanitro dia vitanao very ny jatony nandao tamin'ny ady sarotra be ohatra ireny mifona mao ary lisy tsy mandray an'izany tsony
dia eto amin'ny volanao fa tsy ilaika korona dia ariary aza. Ianao zany le nahavita nanda fonom-bola tany Akibo oka izay izy mianaka manenina amin'ny zava-bitako aho. Mandehany ianao mandehany fa marikoriko ana mahita mitavanao azy. Eny andeha ara izay mampety anao nefa mba misy fangatahako ty raha sisaka reo. Inona raha fona an'izany ho aho dia tsisy efa ela ny mananome an'izany ianao saingy efa nisy soroko tsy hisy tsony. Tsy izany ka fa misy zavatra kely angatahako aminareo tsy te hihaino ny teny avoaka amin'ny vavanao tsony ana aza. Neny mitony aloha fantatro hoe mafy ny nampitondry any Iranga io atsika nefa aleo aloha enona izay lazainy misaotra ki Prinsia. Fehezo ny teninao fa aza atao lava sao dia arana diteno indray fa raha hoe hiverina aminao aloha dia aza tenaina mandrakizay mihitsy. Sao ekeko mifatosoko ary hanonitra an'izany aza matahotra ianao fa tsy izany tsony eo an-tsaiko. Tsy sanasy hoe tsy fitiavana fa menatra tamina taoko. lazao dia tianao lazaina fa sao ampiakatra ny tension an'neny eo Sao omeko anao Prinsia ny fitantanany ampahany amin'ny orinasa. Onitra ny tsy fandraisako adidy hatramin'izay. Tsy mila izany izay avelao aho fa tiahanitra eto fa efa izay no nahazatra ahy. Tianio tsara ihany aloha aza eto amin'ny fora amin'ny mafana. dia izay lesy tena nampalahelo any nahita ny nentim-po kely. Zany efa saika zava-dozanga izany no mitranga raha niaraka tamin'ny Monsieur Ranjato ianao. Mahay zavatra lesy Andriamanitra raha tsy ilay akanjon'ny neny taloha nanaovako dia tsy nisy tamberina tao an-tsainy dia tsy aiza entranga. Inona moa fa dia nifamototra teo nareo mianaka. Aza miteny an'izany alaka mivoraka be ny lohako. Fa hono ahy dia ahoana ny hafarany? Ho fanoneran'ny adidiny tsy vitany taminay hono dia natolony any atsasaky ny fitantanana ny orinasa. Zany ve? Nahalala ny tokony ataony kosa izy zany ko. Ie fa izay lesy ny tiako lazaina ny lahy. Aleo ialahy no apetraka hotely andraikitra azy fa za tena tsy mahavita. Dia tsy manahirana ve zany? Tsy maninona izany sika nge efa ho iray ihany atsoatsy Eny ary fa tsy haiko lesy izany izao hoe ahoana ny décision Andranjato amin'nkialavonjy miasa ao aminy io. Otry fa inona mampisento an'lahy sa malahelo vao maheno ny anarany ka tsy izany fa maty angeza Prinsia. fa maty ahoana? Tratra ny lozam-piaraka ity izy raha vao naheno fa hoe hivady sika. Nanao fanahinana ho ny tena mihitsy moa zany izay ny tena marina. Izany ve mampalahelo koa izany. Atao hoana fa efa izay izany aloha manjarany. Fa malahelo azy ary fetra ilay namako tsy nanary any andritry ny fahoriako. Nefa namana saika amarina andreo any akadiko. Eny fa na dia hoe namandratsy azy izy dia toa lalana nanavitra ny tanaty lavaka ny fahantrana. Namandratsy Tantara nosoratan'ny Andry Rakotonyaina. ireto avy ireo amin'ny ainan'ny tantara. Andry Rakotonyaina Ndranto niaraka tamin'ny Dina Mendrika ary Prinsia mbola masoandro. Nandray fio toky nandrindra sy nikirakira ny lafiny ara-teknika Paps nanatontosa Prinsia mbola masoandro. Gas Titan Taragas.